Ho aminareo anie havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Ny rariny araka ny fanahin'i Jehova. Ny rariny araka ny fanahin'i Jehova. Izany no asongadiny nofinainantsika anio indray eo amin'ny bokin'ny Mika toko 7, 5 hatramin'ny 12. Andeha ho vakiantsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: izao no lazain'i Jehova ny amin'ny mpaminany izay mampania sy ny oloko, dia ireo izay manaikitra amin'ny nifiny nefa mitory fiadanana, ary izay tsy manisy hanina eo am-bavany kosa dia iantsony hanaovany ady masina. Koa izany no isian'ny alina aminareo ka tsy hisy fahitana, ary ny maizina aminareo ka tsy hisy fankatovana. Fa hilentika tsy hanazava ny mpaminany ny masoandro, ary ho maizina aminy ny andro. Dia ho menatra ny mpahita ary angay ihany mpanao fankatovana. Eny, hitampom-bava avokoa izy rehetra satria tsy misy valiny avy amin'Andriamanitra. Fa izao kosa dia feno hery dia ny fanahin'i Jehova mba amin'ny rariny sy ny faherezana, mba hanambara amin'i Jehova hanambara amin'i Jakoba ny elony sy amin'ny Israely ny fahotana. Masina ianareo, mihaino izao ry loholon'ny taranaka Jakoba sy ry mpanapaka ny taranaka Israely, dia ianareo izay manao ny rariny ho fahavetavetana sy mamadika ny hitsiny rehetra, dia izay manangana ny ziona amin'ny fandatsahan-drasy Jerosalema amin'ny faharatsiany. Ny mpifehiny mitsara hahazahoany kolikoly, ary ny mpisorony mampianatra hahazahoany karama, ary ny mpaminany manao fankatovana hahazahoany volo, nefa Jehova mbola hiankinany ihany hoe: tsy ato amintsika va Jehova? Tsisy loza anjohantsika, koa dia asaina toy ny tanim-boaloboka ziona noho ny nataonareo. Ary Jerosalema ho tonga korotam-bato, ary ny tendrombohitra misy ny trano dia ho tonga toy ny havoana mifono ala. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny rariny araka ny fanahin'i Jehova. Ny mpaminany Mika, ary avako malala, dia isan'ireo mpaminany iray dia tamin'ny taonjato fahavalo talohan'i Jesoa Kristy, tao anatina vanim-potoana izay tena nampikaikaika ny vahoaka madinika, fa tsy nisy fanantenana intsony ny olona. Andaniny ny mpisorona efa tonga mpikaramanady, tsy manao ny asa fisoronana araka an'Andriamanitra. Ankilany ny mpitondra fanjakana, ny manam-pahefana, ny mpanapaka sy ny loholona dia tena manao didy jadona, mangoro-karena, ary dia mampanjaka ny tsirariny. Hitantsika eto amin'ity fa mitaraina mihitsy ny tany, mitaraina ny mpaminany hoe nareo dia ataonareo tahaka ny hena, tetehana ao anaty vilany ny vahoaka, ngotanareo ny nofony, tetehanareo ngotanareo ny hodiny, tetehanareo ny nofony. Tena azo lazaina fa tahaka ampihinan'olona mihitsy ny fanjakana nisy tamin'izany fotoana izany, noho ny afitsoko ny mpampahory, ny mpitondra fanjakana. Ary izay nantenaina tamin'izany fotoana izany dia ny mpaminany, nefa indrisy toa mpaminany sandoka miantso fiadanana ho an'ny tany, kanefa tsy misy fiadanana tsinona. Dia ireo no milaza fa ireo izay mahatolotolotra dia tononany fiadanana, fa izay tsy mahatolotolotra azy kosa dia ananganany ady. Eny amin'ny 15 no ahitantsika an'izany hoe: ireo izay manaikitra ny nifiny nefa mitory fiadanana, fa izay tsy manisy hanina eo am-bavany kosa dia iantsony ady masina. Ry havako malala, tsy nisy rariny ho an'ny tany intsony
tamin'ny vanim-potoana nitsanganany Mika mpaminany. Ary ambara eto aza fa tena mamadika ny rariny, manao ny rariny ho fahavetavetana, mamadika ny hitsiny rehetra ho ny 5 ny fahasivy. Izay hitantsika dia indro ny mpaminany Jehova, ny mpaminany tena izy, mitondra ny rariny araka an'Andriamanitra. Hoy ambara ny 5:15 manao hoe fa izao kosa dia feno hery dia ny fanahin'i Jehova mba amin'ny rariny sy ny faherezana, mba anambara amin'ny Jakoba ny helony sy amin'ny Israely ny fahotana. Revako malala amin'ny tompo, ny rariny dia tsy izay, ny rariny araka ny fanahy dia tsy izay itadiavana tombotsoa ny tena manokana na izay heverana ny tena manokana, fa ny rariny araka ny fanahy dia izay iantsoana ny olona rehetra hibebaka, ny ampahafantarina ny olona fa mpanoty izy, meloka izy, ary na izy tsy mifidy sarangan'olona, tsy mifidy sokajy andraikitra samihafa, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy mendrika ny ahazo ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, ary fahafatesana no tambony ota. Arak'izany antso ny fanahy masina, ny antsom-pibebahana mitaona ny olona rehetra hibebaka, na inona toe-javatra hiainany. Tena fantatra tokoa fa ao anatina vanim-potoana mitady hiverina amin'ny vanim-potoana nanjakan'ny Mika mpaminany isika ankehitriny, tena manaikitra amin'ny nifiny ny fampahoriana maro samihafa. Tena hitantsika ny fitarainan'ny tany amin'izao tsika amin'ny tenin'izao, tsisy izay tsy mikaikaiky noho ny afitsoko ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny fidangan'ny vidim-piainana, ny fahamafisan'ny fiainana amin'ny lafiny rehetra. Efa tena manao azy ny avokoa ny rehetra. Ndreo misy mpaminany sandoka maro be eto sy aroa, ndrao misy mpitondra fihavahana tia vola, tia harena, mpangoroka-harena, ndreo misy mpitondra fanjakana tsy refesy mandidy, tena mafy. Eo anatrehan'izany no iantsony ny fanahy masina, ny iantsony ny tenin'Andriamanitra tsika hitodika amin'Andriamanitra, Andriamanitra irery ihany, fa ao aminy no misy ny rariny tokony ho antsika, ao amin'Andriamanitra irery ihany no misy ny rariny ho antsika, ary ao aminy ihany no misy ny vahaolana maharitra. Mety tsy andron'izao tontolo izao, mety izao tontolo izao manao hoe tsy rariny intsony e, fa ny mpino manana ny fanahin'Andriamanitra kosa dia mahandry an'Andriamanitra hiantsehatra, hitondra vahaolana eo amin'ny fiainana. Ny mpino manana ny fanahin'Andriamanitra dia mahatoky ny fanahy masina, mahatoky ny fitondran'ny fanahy masina, ka tsy handidy alohan'Andriamanitra, tsy hanapa-kevitra alohan'ny tolotsaina izay omen'ny fanahy masina, fa anankina feno ny fiainany, anankina feno ny fiangonana, anankina feno ny firenena eo anatrehan'Andriamanitra. Na inona toe-javatra misy iainanao, iainan'ny fiangonanao, iainan'ny firenena, iainan'ny piraitan-drazana, dia izao manao hoe mahandrasa ny valitenin'ny fanahy masina, fa izy no mampianatra antsika. Ary izany anie no efa tenin'i Jesosy rahateo hoe izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra ary hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra rahateo. Ao amin'ny fanahy masina no misy ny fiadanam-po antsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havana. Tompo, misaotra sy mideranao zahay raha nomenao ny teninao, teny izay mampitodika anay amin'ny fanahy masina sy ny heriny izay miasa manova, manatsara, manitsy ny fiainanay, eo anatrehan'ny fahasarotam-piainana, eo anatrehan'ny fiainana atao mihatsizarizary, dia eo ianao Andriamanitra, ilay mpamonjy mora azo indrindra, ilay tsy mandao, ilay tsy mahafoy anay mihitsy. Ankininay apetrakay ampelantananao, ny fanomponay ho amin'ny ho avy rehetra,
ho eo ambany fahasoavanao. Tompo Andriamanitra Raisotovo, ampaherezana ihary ankehitriny, aoka izao fanompona ataona izao, aoka ny fanompony tsiraray avy, ny fanompony mpisorona, ny fanompony mpaminany, ny fanompony mpitondra, mba ho mendrika tsy hanatsiny eo anatrehanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.